Alleloia, alleloia. Mbola miarabantsika nay ry mpianoavana mpanaraky ny fandarana MCTV miaraka amin'ny révérend Dima Andreasson ao anatin'ny fandarana Baiboly teny velona. Mamangy anao indray ny tenin'Andriamanitra, aina ho an'izay mandray azy ary mitondra fahasalamana ho amin'ny vatany rehetra. Araka ny teny am-boky ny Obolona toko fahaefatra andininy faharoa amby roapolo. Eto zany tsindriko tsara fa ny tenin'Andriamanitra rehetra dia nalefan'Andriamanitra masoso matsara amin'izay rehetra mandray azy. Ary tsika ao anatina vanim-potoana mahafinaritra be ity ny atao hoe vanim-potoanany Pentecoste. Natongavan'ny fanahy masina, natongavan'ny fahafenoan'ny fanahy tamin'ireo olona ny andrandrana zany tamin'ny fotoana androny, ka natonga azy ireo lasa olona miavaka. Miala tao amin'izy ireo ny atao hoe famenarana, ny fatahorana, fa tonga tao amin'izy ireo kosa ny fanahin'ny fahasahiana. Dia hoy tompo hoe ary nijoro ireo olona tamin'izany fotoana zany rehefa nandray ny fahafenoan'ny fanahy dia nanambara ny filazantsara an'Andriamanitra tamin'ny mpasahiana. Ianao rehefa mandray ny herin'Andriamanitra dia lasa olona tsy tafatoetra ianao, lasa olona mijoro ianao, dia tanteraka ao anatinao ilay tenin'Andriamanitra ao amin'ny Isaia 1:2 hoe dia mitsangana ianao ka mihazava satria efa ao anatinao ny fahazavana. Kristy ao anatinao, fanahy masina manjaka manampika ao anatinao no mitondra n'ilay hazavana dia ny fiainanao rehetra. Tena za mahita mihitsy fa ty Pentecoste 2025 dia ho hafa mihitsy satria ianao nijoro, tsy homenatra ny filazantsara fa hiara-hiasa amin'Andriamanitra ianao, hiara-hiasa ho amin'ny fanjakan'Andriamanitra ianao, dia manasa anao tao amin'ny namanaman-tsakaiza fa ty Pentecoste ray ity dia hiavaka mihoatra an'izay, fa Pentecoste ny ainanao hatramin'izay, ny ainanao hatramin'izay satria Kristy mivelona sy asa ao anatinao. Tsaroko tsara tamin'ny fotoana nandraisako ny Jesosy tompo sy mpamonjy ary nametrahako ny teniny voalohany. Hafa ny mandray ny Jesosy tompo sy mpamonjy fa hafa koa ny fankatoavana, kanefa famatotra ireo, satria ny fankatoavana no andraisanao ny fanahy masina sy ny fahafenoana. Ny olona rehetra nge mino daholo, tsisy olona zay tsy milaza fa mino an'Andriamanitra fa tsy mandray ny fanahy masina, fa ny fanahy masina ao anatin'ny fankatoavana no andraisana azy amin'izao vanim-potoana zao. Araka ny oasan'ny apôstôly toko 2:7-9 hoe rehefa voadona tampony le olona ka niresaka tamin'ny Petera sy Jaona dia nazavainy zalahy hoe zao ny fomba andraisanareo ny fanahy masina sy ny fahafenoana. Maninona ozy? Mibebaka ianareo. Dia ny atao hoe fibebana dia hoe fitodiana amin'Andriamanitra, fa ny kena fa Andriamanitra ihany ny antokana afaka hamonjy, Andriamanitra ny afaka hanova ny tantaram-piainantsika. Dia manolo tena ho azy ianao, mandray ny Jesosy tompo sy mpamonjy, dia rehefa vita zay dia atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy ianao. Dia hoy ny Baiboly dia voavela heloka ianao dia mandray fanomezana dia ny fanahy masina. Dia ao anatin'ny fandraisanao ny fanahy masina dia mandray ny fahafenoana koa ianao en même temps, satria tao anatin'ny batisy Jesosy Kristy no nisokatra ny lanitra dia nidina ny fanahy masina, dia nisy feo avy any an-danitra ny teny hoe izy no Eloy. Dia hitantsika fa nanomboka teo ministeran' Jesosy tamin'isy 70 taona raha hitanao. Rehefa nandray ny fahafenoan'ny fanahy izy dia nandeha teny rehetra teny, dia nanao asa soa ary nanasitrana ny olona teo ambany zogan'ny Satana. Tanterako aminao koa zany araka ny teny eo amin'ny Marka 4:9-20 dia nandeha teny rehetra teny izy ireo dia nitoro ny filazantsara an'Andriamanitra dia no hamarin'Andriamanitra tamin'ny famantarana sy fahagagana. Za mahita fa ianao afaka ho ampiasain'Andriamanitra ianao dia manapa-hevitra hiainga eo amin'ny fiaingana vaovao. Na izany na tsy zany raha misy olona manaraka ity fandarana ity miandrandra kasika Andriamanitra manokana ianao, vavaka anao manokana, vavaka anao ho amin'ny fiainanao, ho an'ny hoavinao, amin'ny mahalelan'Andriamanitra na nysoran'Andriamanitra. Potehiko ny asan'ny devoly, mpanelingelina, mpanavesatra, mpanameloka, mpatononoko, ny herin'ny filazantsara, ny herin'ny fahatsaràn'Andriamanitra makasika mameno anao, sitrana marary, afaka ampifatra, voatany asa mandrara, voatany tokantrano. Tonga isy fahitatsitrika fahita-pity ty volany ity ho volan'ny fananganana ho anao, ho volan'ny fanavahana ho anao, ary tsy hoanao amin'ny foanao sy ny ankonanao. Manoatra ny mpandrisy ianao amin'ny anaran'i Jesosy, raiso mikasika Andriamanitra. Halleluia.
amen.